Voambe no vahintsika amin'izao atoandro izao. Miraba tompoko. Lasa izy teo 24 501 ampanajana trano isika na dia mafanafana ary dia ampanajana ary mahazo tezitra fahazamanota. Eny tompoko, mirabanao. Salama tompoko. Miraba tompoko. Famille Voambe dia miraba Mam Patrick. Marina drôle hatramin'le maly le izy moa le vahimaly teo nampineno azy fa zao ange Voambe problème saiko na hoe maty lolo le gasy na le hoe tena fafahatrama dia tsy masibetsy fa izy efa tena tokony hoe fa fopy efa tokony ho zay le izy ina moa no andrasa izay zao tena marina mihitsy niteninao teo nafiranamako dia tena azay mihitsy hoe any amin'ny katolika miteo satria gasy dia be katolika le kristiana ary hoavy le ady silamo sy ny kristiana eto Madagasikara dia tovy amin'ny any amin'ny Afrika ihany itsika rafa avy eo ikota aminao tena zay dia ambakary ny olona foto fa inona le avy le zany ahafahanao tena manaifa amin'ny mesin'ny gasy dia tena fa mahampy tsika ohatra hoe variana sady amin'le kaly isan'andro fa le miaramila reo koa nge Florence reo nge raha raiky tamin'ny safory ditsonga nge le io fa be volo vahikelyle soldat-kely reo reo tsy maintsy araka amintsika ihany fa inona zany le izy inona le adikle ahafahana tena manaifa amin'ny sain'le gasy zay zany be matety hoe za miteny zao efa matsapa fa tena efa tena trop c'est trop fa tena hoe aho izy afana mety aveo fa mpianatra aty amin'ny vaty mazaka nefa anao tambola misy mianatra ota mitsi miara-mety amazany dia tsy azy fonctionnaire marina mora ny grève daholo fonctionnaire rehetra hoe vita ho azy nge io raha ohatra koa ilay na tena sakory ka misy an'zona amin'izany koa tsika fa tena atao le izy saika izy adolodolo any tokony hoe anaifa an'izay dia tompy izy dia misaotra betsaka Voambe fa mahafinaritra le ataonao. Isorana betsaka ianao anisan'ny vaovao ngeza be ihany koa Voambe ny hoe fanomezan'ny afo syndikaly ny roa amin'ny fitopolo ora ny fitonana ary tapitra amin'ity azoma ty ny hoe fandravana gouvernemanta handravan'ny filoham-pirenena asa ho tanterahany ve zay sa ahoana fa ho raisitsika aloha ny Antsoatarbe dia any amin'ny farany moa zany no eny tompoko. Mirabanao tompoko. Okazava? Eny tompoko. Miarabanao Mam Patrick dia miaraba vahiny Sokobe Voambe dia miaraba ny malagasy mpisetarira amin'ny mpifandarany ity. Gaza ihany ny tena rangana ianao le fanambarany ga Florence. Le niteny hoe roka tsy ny maty no atao fitaovana. Dia miteny rery hoe Andriamanitra fa ino tsy fantatry le nga Florence mihitsy araka ny teny Sokobe. Fa izy tamin'ny 72 io. Ny maty teneny hoe atao fitaovana tsy atao fitaovana neny maty fa matoa izy maty izy mihitsy nanao fitaovana sy nanao sorona ny ainy ho an'ity pireneny ity dia mamampalelo ihany raha olona be galona sy marany nisy ohatran'ireny mahasamy teny zavatra ohatran'izany ny manahirana zao Ferra Jaonary mampianina Florence Rakoto mahanina io mahanina any tsy fantatra atao sy zavatra anan'le olona président république zany dia sady mahampomena mahampomena dia fantatsy nena no monsieur le président voa ny asola ihany tare miketina somangana ny vava miteniteny foana raha zay ianao dia miala be zao zavatra ohatranao ny mampika ny olona mampika amiko ianao dia baibay vangy izy bakara ny avenirany dia mba milaza dia mbola tsy tara loatra dia dia matoro président avy tenao amizay da firenena sotra tompoko. Sorana betsaka ianao ary makasitraka ny atoko freedom koa Andriamatoa Voambe dia anisan'ny manery sy miantso ny solombavambahoaka anao ny motion de déchéance zany satria fa tsy mety tsony zao tejavatra zao mandroso ny antso manaraka eny tompoko. Miaraba namana Patrick miaraba ny Ramsey Voambe marina analyse Monsieur Voambe fa vahiny mihitsy nge ny tena lesiteta hatramin'ny fanjanatany nge fa mifamakafaka amin'ny periodela teo le kapoka any amin'le hatramin'ny zahoana fahaleovan-tena nakaty dia voaombana dozy teo zany le lasitra napetaka ny fanjanatany teto zany amin'ny politika tsika eto amin'le politika napetrany eto no tsy mahafikabla fitondranao fa afa politika fitsefefana ny tinosy ty hatramin'ny fanjanahantany ka hatramin'izao
dia tsy mahazo aina mihitsy le vahoaka tsy manao izay asainy ray-tandrazana eto izany le zavatra petrany nefa le mpitondra eo dia tonga eo tsy mba misy manao bras de fer amin'ireo vazaha reo fa dia manaiky zany saika ohatran'ny le gasy nge mandefitra ihany e fa raha mipôvy eo Antananarivo eo maditra vahoaka e fa matoe milamina mbola mandefitra izy zay fa tsy zakandray rajoany mampianina sy ny namany ny dika Antananarivo raha vao ka zay mihitsy natahoran'ny général Florence pitika kely ohatrany dia efa mipoka ny efery zay natahorana eo amin'ny vahoaka fa fatany tsara mihitsy vahoaka an'Antananarivo zay atsakabetsaka isorana betsaka ianao ary mankasitraka mandroso ny antso manaraka merabanao tompoko allo merabanao dia merabany Yapana be dia merabany teknisiana sy ny teny zafany mba teleterana ny tena androany amin'ny malagasy ny tena zany dia ny tena nafinaritra aloha ampisaotra ny général Florence fa voala sary somatara izy misy ataona itahiry zany ho an'ny taranaka faramandindonay ny teny sy ny sariny zay zany aloha dia faharoa manarakarak'izay resaka le tiako apetraka amin'ny vahiny zany e satria le hermaty zany efa tsy hermaty tsony fa efa le enoeny any amin'ny angamba tapatapaka ny volana jolay ano any le hoe misy eo mipetona ere le compagnie aérienne zany hoe hitsiketsona zany dia io manazava ny vahiny teo le resaka silama efetretsiny tariny dia hoe zany tiako hatongavana tanteraka amin'le izy etsy hoe io zany matoa zany meny zany hoe andreo anina vahiny rehetrarehetra dia dikan'izay zany efa hoe vita mampamangy amin'ny teny tanora zany le izy dia moramora ho andro zareo amin'izay mangorona ny zavatra rehetrarehetra zany satria manaraka hatrany fanazavanao le tolopasirasika zany dia le hoe ny zavatra ambony tany no andro zareo anina zany fa ny any ambany tany ny anamin'ny rehetra zany anatan'izay dia za zany manary tanteraka mihitsy hoe so dia efa mampamangy tanteraka tokoa ary ny any ambany tany fa efa tsopontsika zany dia zay zany mba tiako azavanao bebe kokoa dia makasitraka to isorana betsaka ianao ary makasitraka ao anatin'ny lalam-pandroenana ny andininy fahafolo koa vombe dia anisan'ny afaka manao de séance ihany koa ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra efa misy zavatra efa hoe mihoatra tsy zakany tsy voatery hoe lahatra an-dalambe na anonga anina fa araka ny lalam-pandroenana ao amin'ny andininy fahafolo dia milaza an'izany mihitsy afaka manao de séance amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra mandroso efa misy ny antso manaraka ino tompoko allo ino tompoko fahalarabany avy aty mazena ihany namana pasika dia fahalarabany vahiny sisy misy ny zavatra tereny vahiny teo sady sivifolo isanjato sivy amby sivifolo isanjato izay vahiny miakatra fadarinao kazava inde dia marina ny zavatra tereny izay vahiny teo fa le mpitondra fanjakana misy ny efa mafy io tsy manao hoe misy zany raha zingamosina sy mihaino fitika teo amin'ny vahoaka sy anangy dia ozy izy hoe za tsy miraharaha zany fa za tsy ala efa tena masinera jaro mampiana fana ngamba tsy mitenena ny tao tete satria za tsy ala fa teo zay ataonareo raha fomba firesaka miny hoe malagasy ane no misigatiro vahoaka malagasy nandretraka anakah eto ampitondrany ka izany ao ohatra hoe olona mandrango fa vahoaka misy reny fomba fiteny andriamatoera jaro mampiana reny misy rahavavy zay tamin'narobe nisy atety namana patrika efa mampiteniteny olona mihitsy relation président radio mampiana koa dia miteny izy hoe filompoko tany izy satria dia namana patrika izy filompoko tany no bainan'io radio mampiana io fa za ngamba tsy teny hoe filompoko tany fa reny komisy poko tany reny mihitsy atria aminay namana patrika raha hoe poko tany mamory vahoaka za kabay tonga dia raha vao mitangana ny président pokotany miteny dia mangina daholo vahoaka anao président be kareny anao asisy vatany ianza tabataba ampitakeromina vao mangina
raha na hoe rajamakana deniala tsy managatsy mitoana amin'ny platy nataraika da zao ny fidanao fa vahoaka fa misy hoe tokony fikambanana nametraka filoperenena fa vahoaka fa anao milafa vahoaka fa tsisy ilana nataraika fa anao mila ilefa misy amin'ny 4 000 € francs io angambany mila vahoana kotay misy anao deniala io alefa felana tsika raha feno fahendreny fa tsisy milanao mitondra sy mety leo zahay zay le misy taranaka lay aorina zay tsy mila silamo tetika misy ka Madagasikara zany fa dao tsika malagasy ara entana angodana ty fitondrana be lagilina be kokoly ity fa tsy kaza maleky mendenana amin'ny departement emoreky sanango zay fa misotra isorana betsaka ianao ary mankasitraka ine zay ny ataoko hoe mahazo tezitra fa tsy manota fotsiny antsoro io no raisitsika sisa antsoro dia iteny vaombe eny tompoko eny tompoko Allô eny tompoko abanareo miveva tompoko miaraba tompoko ty fitondrana ty tompoko dia efa tsisy ilaina anazy mihitsy metra mihitsy ny raha zary ianao raha erasanary mampianatra amvoangy dia tena menatra manompo tena misiko velona satria ny vahoaka efa tsy tianareo sony dia mbardereo ny akanjo naovany matamboangy akanjo sexy mampiseho tratra be nefa mandray an'ireny reny olona mambony be reny avy any velany reny nefa dia ohatrany akanjo pyjama any anaty gazety any mampiseho tratra ianao ve madama olo filopirenena be vadina filopirenena ohatrany io dia mampiseho nononao eo anaty an'ireny firenena be reny sexy ohatran'ireny ny akanjo tafianao reny mampiseho fa vehivavy motony ianao tamin'ny toerana nisy ny avianao raha zao dia olo avy any Fianarantsoa haiko sary madamodiny io fa io olo efa re olo efa mpangalatra efa tsisy ilaina anazy fa io ao fitondrana ao reo mpangalatra olo efa tsisy ilaina anazy reo ka olo efa asany be volony ataon'ireo hatraty Fianarantsoa ty misy efa misy ditanareo ihany ty adigasy ty zay fandahanandreo sy ireo fitondrana reo ao Fianarantsoa ao aizan'ireo izay nitiavany ny olon-tafoina fa ina io madame Claudine io ane efa bezazy mitao amin'ny finasy tao koa io zay ny tafozinan'io fa ivoaka ny marina soka tompoko isorana betsaka ianao antso ray farany zany ho raisitsika antso ray farany iny tompoko Allô miraba tompoko allô iny tompoko efa ho ianao afaka teny zay mitenena fa efa ho ianao a ay fotsina ny resaka ho any vahoaka malagasy a tena oka re zay oka zay fa tena mifaly ny vahoaka maty ny vahoaka inona ny dolandrasatsika satra tompoko isorana betsaka ianao ary mankasitraka mbola afaka manana antso anankiray tsika ray antso ray farany satria mba foy le teo dia mifameno le fotoana antso anankiray raha misy tsisy tsony angamba fa isorana betsaka nareo tamin'ny fanehoan-kevitra ary mankasitraka indrindra ary mpiaino hoajaina tamin'ny fanehoan-kevitra atao hoe fohifohy kely ihany ny fotoanantsika fa eo koa mbola maika hamonjy asa sy ny karazany fa eto koa ny vahintsika moa Andriamatoa Vaombe zay ny antso atarby zay ny fanehoan-kevitra zay no raisitsika tamin'ny mpiaino Andriamatoa Vaombe apetrako zany ny fanontaniana hoe fandraisanao an'izay fanehoan-kevitra zay dia ny vahaolana zay hitanao eo anatrehany toe-javatra rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena tompoko ny manaitra voalohany indrindra teo zao tompoko lasy tompoko vavy dia atao hoe raha nisy antso anankidimy teo ohatra dia ny anankiray ihany no andelahy fa ny efatra nandrem-bavilanitra avokoa efa tena tofoka mihitsy zany renim-pianakaviana renim-pianakaviana mantsy no mitantana ny ao an-tokantrano no malala an'izay mbola voambary tavela ao anaty gony eo leo atokona goavana be zany ny renim-pianakaviana mihitsy zany am'izao no marary ny kitapo ny toerana tsy akiandro nizaniza tsony ty
ampy zay. Ianareo renim-pianakavianareo, ianareo andrem-bavilanitra no afaka manavitra n'ity fireneny ity. Ny akamaroan'ny lehilahy eto dia lakotsiny, fa saiky kanosa avokoa sy be resaka ambony latabatra fa tsisy tena samiatrika. Fa rehefa ianareo andrem-bavilanitra, ianareo vady ajaina isany, isa tokatrano no mavita manaporitra anay lehilahy hoe ndehana amin'izay ianao mirotsaka an-dalambe fa ianao ny lehilahy fa hatreo reo. Zay no ilaina tompoko. Noho izany zavatra atao voalohany indrindra, rehefa tsisy ninona intsony eo tokatrano fa taraina toy iny renim-pianakaviana, taraina toy iny andefimandry. Irao ny vadinareo, irao ny anadahanareo, irao ny rainareo, hiatrika an'ireo miaramila ireo. Ireo miaramila ireo koa ane mba raim-pianakaviana ihany koa e. Ho atsika izay vady miaramila, ampafantaro azy ny tokony ho toerany. Ary zava-dehibe tamin'ny vaovao-tsongadina androany, zany hoe taiza koa teto Madagasikara ny mbola misy hoe filoham-pirenena tonga ny voninahitra, fivoahan'andiany, dia ny voarakoraka toy izany mazava ihany koa izany ny eritreritry ny ao anivon'ireo antsoina hoe miaramila sy folo alin-dahy sy zandary sy ny sisa ireo tompoko. Ny anareo reo ihany koa izany, nareo ny voasiketa lava, nareo foana ny sanatry mivava voaloto isak'izay mandeha, hatramin'ny rovininareo rahalahy sy anapahavisany izay mitondra fanamiana, hatramin'ny rovininareo ny baikona toy io hoe samy niainga avy tany kibondrentsika, mitavonitsika efa amin'ny tanomasina io, ary samy mbola ody amin'ny tanomasina io. Tsinjovo reny taranaka e, ny soa atao levenam-bola, ny ratsy atao loza miantona. Ka hoe na nitateraka baiko satria na nitateraka baiko, izakay ny tena tokony baiko atsika, na dia miaramila sy ny sisa ary fa tsika ne samy mitandro ihany koa e, an'izany hoe tena fahitsiana samy mitandro ihany koa tsika amin'izany fifehezanteny zany. Fa zay aty amin'ny aiady na tsy miaramila raha zay mpianady zahay. Noho izany isika tokony iain'ny feo amin'ny fieritreretantsika. Ka na omena vola be na tsy omena vola be hatramin'ny oviana, ianareo manao fanamian'ireo ny aritra. Ary za matoko fa ny fotoana ifanenantsika, ka sanatria ifanatrehantsika, tsy tifitra anareo, tsy hamono anareo, afaka hidinikatsika, satria anareo koa ty tany ty. Farany, raha zay zany ny zavatra tsikaritra teo, ity ny fehiny. Za tompoko, hitanao tsara Patrick, hitanao soko malala ty fanamiana ety amiko ty, satria le sainam-pirenena mbola le fanamiana nentinao tery Antaninarenina nitondra saina rery miaraka amin'ity fanamiana maitso fotsy mena hatramin'izao mbola hita misy. Salorako tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina isany, ny loko-pirenena maitso fotsy mena. Itiny namoahako an'ity tamin'ny 17 Jona teny Ambotsirohatra, Andriamatoa Andry Rajoelina ny teo amin'ny fitondrana tamin'izay. Fantatro fa efa tena ny nataony izay azony natao nanafanganana ny fifidianana, satria efa tena nanahirana azy ihany koa iny, fa saingy tsy fidiny azy ihany koa, satria zay ny olona mifandray tsara foana tamin'izay. Tsy fidiny azy ihany koa zany teo amin'ny fanangonana vola sy ny poriporitra ara-politika rehetrarehetra, dia zany nge ny mitondrako an'iny pankarte iny. Rehefa fitondrana tsy mavita karakara fifidianana mialahy, fanampiana azy iny, ary nidresaka ane zay mindralahy taty ambadika no mivita iny zany sy miala teo amin'ny fitondrana izy, fanampiana azy iny. Ary indrindra ihany koa za tsy mba nisarika olona, za tsy mila sakoroka, za olona mpampianatra mpianady mpanabe eo amin'ny tontolo ny aiady japonais na karate do io na ikibudo zen. Noho izany izay tompoko dia le atsona hoe warrior in a garden. Zay zany dia mpianady ao an-jaridaina, fa zay zany alanaina hoe izay le mpanao zaridaina ry anatin'ny sahany ady, ka isorohana ny ady ny mahatonga anay mitsoro. Olona mpikatroka iadika ihany koa ange Andriamatoa Andry Rajoelina, mifanaja tsara zay, tadidinareo fa tsy nanakorotana tamin'iny. Nirotsaka tamina fifidianana, fantatro fa ho resy kandida-mpanjakana ery Rajonary Mampianina. Andriamatoa Andry Rajoelina ny teo amin'ny fitondrana, izy no mifidy azy. Ko manangy ampanajana, etondray zany mitodika amin'Andriamatoa Andry Rajoelina
zay olona mpifankalala tamiko efa mapolo taonany izay tsy mba nelingeleliko tamin'ny fotoanandron'izy nitondra. Andriamatoandro Rajoelina, vaombe zokinao no miteny aminao. Ianao no nametraka ny olona io kandidat-mpanjakana. Isan'ny natonga anay kandidat tamin'izany fotoana izany tena mifafankio anay mihitsy. Anjara ndraikitrao, anjara didinao no manala an'io teo. Ianao no tokony manala an'io Rajonary Mapianina io. Amin'ny fifidianana amin'ny 24 miangavy anao zokilahanao ah. Miangavy anao Iandra. Miangavy anao. Mirotsaha ianao. Dia alao teo io Rajonary Mapianina zay nandozatsika menakavy io. Dia hatreo any io ravalo manana marika fa io koa tena mbola fantsiafa mihitsy neny ary kotifety tsy makany ambadika any tsy kombakomba nisy Rajonary Mapianina. Miangavy anao Antanandroa, Andriamatoa Jaina, zandriko anao. Zandriko amatona ny tsika efa hatramin'ny mbola ianao mbola dola tsentona efa nanomboka mifakalalitsika. Efa trantsika sy ianao ry andro mifakalala. Miangavy anao zokilanao vaombe, mirotsaha ianao amin'ny taona 24 mirotsaka ianao, tsy rotsaka fa taonako ianao. Ary taonako amin'ny heriko rehetrarehetra. Anampy ianao ah. Zay koa ny antony maheto ah. Za tsy mapara fa za fanambinina Madagasikara famahy. Fa ho toanako anao raha taonao mazoto amin'ny 24 ko amprisika anao ary tsy hita mamprisika anao fa mandrisika mihitsy sy ianao nametraka an'io teo e. Ianao nametraka an'io teo Iandra, alao io. Marika Ravalomana io zavelany mbola anao ny mbola taon'io ihany. Ianao zao ny fanantenany le vahoaka malagasy. Zay ny tena vahaolana. Fa izao ny raharaha Patrick Artine maranako azy. Raha mbola andrasantsika amin'ny 24 hipoka alohan'izay io adina silamo sy kristianina io. Noho izany, andao reo soroantsika malagasy tsirairay avy io fitondrana amin'izao io e. Aleo isy teteza mitafoy karakarana fifidianana. Fa ratsy zany dia modozy io adina silamo sy kristianina io raha izay. Sady raha mbola milingilintsika mbola vely hipetraka eo ny SVM jerena efa nanova ny fifidianana rehetrarehetra teo. Ho sahirana ny président Andry Rajoelina fangalaran'ireo ndray voatony. Noho izany adidiny tsika tsirairay avy zay miandany amin'ny Andry Rajoelina misoroka ny fanjakana io dia aleo teteza mita nanao ny fifidianana izay irotsahandry zareo tena matanjaka. Ary za dia mirary fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia irotsaka amin'izay fotoana izay. Noho izany ngia Andry Rajoelina aleo iandro mazava tsara amin'ny taona 24 isika menakavy adiditsika tsirairay avy ny misava lalanao azy. Ka andao soroa ny fitondram-panjakana ny Rajonary Mapianina any adobika io. Dia mametraka teteza mitafoy tsika afahana mba malalaka tsara amin'ny fifidianana, afahany ngia Andry Rajoelina ho filoham-pirenena manomboka amin'ny 24 tompoko lasy tompoko vavy. Izay Noela fa dia samy ten'Andriamanitra mpenakavy.